arabantsika ny tokantrano manaraka ny météo anboantsika azy ny mahakasika an'ilay rivodoza dioma koa tamin'ny 4 ora hariva teo dia tany amin'ny 720 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana Sainte Marie nisy ny foiben'ity rivodoza ity tempête tropicale modérée moa zany ny tanjakany zany hoe ny rivotra entiny dia eo amin'ny 570 kilometatra isan'ora izay arahana tafiotra 100 kilometatra isan'ora. Raha ny tafiotra aloha zany dia ahitana fianahana ihany aloha zay raha tamin'ny andron'ny maraina sy ny fiandohan'ny tolakandro teo. Mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana izy ary mahafaka hatrany amin'ny 720 kilometatra isan'ora. Ny vinavina dia tombanana hitratanety amin'ny rapiso tolakandro izy na ny alina zay anelanelany Antalasy Sainte Marie no vinavinaina itiran'ity rivodoza ity ary raha amin'izay fotoan'izay dia miamiana ihany aloha zany ny tanjakany raha ny vinavina hatrany. Toy izao ary ny filazana loza mahakasika azy ity filazana loza manambana na miloko mavo ho ny faritry Isava na Lanjirofo sy ny distriktan'ny Toamasina voalohany sy faharoa. Filazana miloko maitso kosa ho an'ny distrikana ny faritra manaraka reto Diana, Belanana, Befandriana, Avaratra, Mandritsara, Andilamena, Parafaravola, Ambatondrazaka, Brickaville. Ny any an-dranomasina vokatry ity fisiany rivodoza ity dia tombanana miakatra tsikelikely ny ranomasina ary manoloan'izay dia misy ny fampitandremana ho an'ireo amorontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy koa iangaviana zany ny fampiasa ranomasina mba tsy handrika ary koa mba hiaino hatrany ny vaovao mahakasika ity rivodoza ity na koa anaraka ireo toromarika omeny ireo manam-pahefana eny fotony isoloana ny loza ao anatin'izay. Raha ny toetrandrontsika kosa amin'ny ankapobeny zany mandritra n'ity herinandro ity dia manamarika azy aloha zany mitapany voalohany ny fandalovan'ilay rivodoza Dimako zany hoe ny any amin'ny tapany avaratra ny tena ahitana rotsakorana, ny ambiny kosa dia saika maimaina ny andro amin'ny ankapobeny. Any amin'ny farafaran'ny herinandro any miverina miamaina tsikelikely ny faritra maro manerana ny nosy zany. Ny maripana ihany koa raha oriny fidinana kely izay ahitana hitantaratra saika manerana ny nosy atao anatin'izay fandalovan'ny rivodoza Dimako izay dia miverina miakatra tsikelikely indray izay any amin'ny faran'ny herinandro. Misy ihany koa amin'izao fotoan'izao ny faritran'ny ratsy izay arahamaso tanteraka any mbola mahery ny 300 kilometatra atsinanany morontsiraka atsinanany nosy iny moa zany no misy ny foibeny ary any amin'ny alarobia any izy dia vinavinaina hivady rivodoza aloha zany raha ny vinavina treto ary mikisaka mianakandrefana ao anatin'izay dia mbola somary sarotra ihany mantatra ny mety hoe kaiza ny lalana zany hoe mbola tsy fantatra na izy fiatraikany eto Madagasikara izy na anaona fa satria dia mbola somary lavitra ihany izay fa arahana maso hatrany aloha zany ny fivoaran'ity rivodoza ity. Toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina isy ny tandrivodraona mety araikotrika ho an'ny faritry Melaky sy ny tapany avaratry ny faritry Menabe. Manorana ny andro izay efa manomboka vokatry ilay fisiany rivodoza no miteraka an'izay oran'izay ho an'ny distrikany Antala sy ny morontsiraky ny faritra Analanjirofo ary koa ny any amin'ny faritra Analanjirofo any mety misy tandrivodraona vao maraina. Ny ambiny dia maina ny andro fa ny faritra Sofia sy Diana ary koa ny ilany atsinanany amin'ny voatany efa manomboka mandraondraona ihany ao anatin'izay. Raha ny pistolakandro kosa indray dia amin'ny toetra ny orana ho an'ny tapany avaratra atsinanana rehefa manomboka mivezavezaka izay mety araikotrika izay ho an'ny faritra Sava, Analanjirofo sy ny faritra atsinanana roa koa ny any amin'ny faritra Sofia sy Diana. Ny any amin'ny faritra Iboeny, Melaky sy ny faritra Bongolava ary koa ny faritra Menabe dia endrika na tandrivodraona volandro fahavaratra tanteraka no mitondra an'izay tandrivodraona izay. Mandraona ny andro any avoatany ny tendrony atsimo kosa dia maina tanteraka raha ny maripana dia mbola eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 alo any avoatany 17 ka hatramin'ny 30 kosa ny ilany atsinanany nosy raha ny any amin'ny tapany atsimo indray dia mafana tanteraka ny andro misy hatrany amin'ny 30 degré Celsius. Ho an'ny andron'ny alarobia dia mitohy hatrany ny orana amin'ny tapany avaratry nosy satria dia vinavinaina fa mamakivaky ny tapany avaratra ilay rivodoza koa dia mety ho betsabetsaka izay rotsakorana izay indrindra any amin'ny faritry Sofia, ny faritry ny Analanjirofo sy ny faritra Laotramangoro torak' izay koa ny any amin'ny faritry Sava iny. Misy hatrany koa ny tandrivodraona ho an'ny faritry Melaky mandraona ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny any amin'ny faritry Vatovavy, Fitovonany, Atsimo atsinana izay mety arahina orana malefaka ihany indraindray. Ny ambiny dia maina ny andro. Ny maripana dia tombanana misy fidinana ny maripana saika manerana ny nosy ary mahatratratra any amin'ny 12 sy 15 degré zay ho an'ny avoatany.
fito amby roapolo ka hatramin'ny sivy amby roapolo kosa ny ilany atsinanan'ny nosy ary ny ambony indrindra any amin'ny tapany atsimo zay hatrany amin'ny enina amby telopolo degré celsius ny voavinavina. Ho an'ny androny lakamisy amaranantsika azy mitoetra ny orana amin'iny morontsiraka avaratra andrefan'ny nosy sy ny faritry melaky ary koa ny faritry menabe iny. Ny antony moa zany dia efa vinavinaina any an-dranomasina, zany hoe any amin'ny lakan-drano Mozambika any ilay rivodoza ary eo amin'ny faritry Iboeny moa ny eritreretina ivoany ao anatin'izay. Ny any amin'ny morontsiraka ny Savasy Analanjorofo kosa indray misy hatrany ny tandrivo-drahona mety raha ikotrika ny afoatany dia mandraona ny andro mety ahitana tandrivo-drahona ihany indraindray. Ny any amin'ny tapany atsimo sy ny any amin'ny ilany atsimo atsinanana kosa maina tanteraka ny andro. Ny maripana voavinavina dia miakatra tsikelikely indray aloha ny maripana saika manerana nosy amin'izay androny alakamisy izay tafiakatra hatrany amin'ny fito amby telopolo degré indray ny maripana ambony indrindra any amin'ny tendrony atsimony nosy hatrany no ahitana an'izay. Izay ny meteotsika ary rahampitso indray ny fotoana manaraka veloma.